Ny mikasika ny fanadinam-panjakana any Mahajanga dia ampahafantarana etona fa zato isanjato ny CP, zato isanjato ihany koa ny BPC ary zato isanjato ny baka ny Saint-Gab Mahajanga. Fahombiazana tanteraka ny any sekoly katolika Masindaha Gabriel Mahajanga. Nanomboka tamin'ny fanadinana CP hatramin'ny baka dia zato isanjato fona ny vokatra. Raika amin'ny fitopolo sy dimanjato ireo mpianatra niatrika fanadinana, raika amin'ny fitopolo sy dimanjato no afaka araka izany mazava ho azy. Araka ny vaovao fantatra ihany koa dia amin'ny parka Isaly dia voakasika ny dortanety. Araka ny vaovao voaray dia nahitana firehetana ny faritra manodidina ny parka Isaly ny omaly tokony ho tamin'ny 9 ora alina. Raha nampitainy ireo nanatry-maso dia tafiditra ao anatin'ny faritra ny parka Isaly ny afo. Toy ny fanao isanandro isanandro moa dia hizara zavatra be deabe sy hizara ireo rehetra vaovao mandalo ao a Madagasikara moa isika. Famelohany izany zava-drehetra izany dia entanina fona ianareo mba hiaboneny chaîne, entanina ihany koa mba hanao j'aime ny video, indrindra entanina mba hametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary chaîne tsika. Resaka ny zavatra izay niainany Andriamatoa namana Gilbert moa isika, ny mikasika ilay trary malaza misy angatra any Nosbe. Namana Gilbert moa dia ampanome sosikevitra ny malagasy toa azy ao anatin'ny tambanjotra sosialy satria milaza azy ho mahay zavatra izy. Tamin'ny taona lasa raha tsy ahivona ny zavatra izay nolazainy dia nanao fanamby ny tenany hihiditra ao anatin'ny io trano izay malaza misy angatra io. Indro ary ny fanazavana sy ny zavatra izay niainany rehefa niditra tao anatin'ny trano izany ny tenany raha araka ny fanambarana izay nataony. Torana ilay kameraman na voaniditra ilay trano nisy angatra izay hoy namana Gilberto. Nilaza i namana Gilberto izay milaza ho mafy itony mistera itony fa efa nanandrana niditra tao amin'ny ilay trano mistera any Nosbe niaraka tamin'ny kameraman iray hijery ny zava-misy marina misy ao. Ny fofofofo mafy ny rivotra vao teo an-tokotany izy ireo raha ny fanambarany ary voaniditra ny varavarana izy roa lahy dia torana ilay kameraman. Niezaka ny bata azy voka i namana Gilberto no nisy feony bitsika fa mbola tsy vonina ny handray vahiny fa rehefa tonga ilay fotoana dia izy rery no tafiditra ao ary raisiny izy reo. Ny teny koa ireto farany fa hiresahana tsara amin'ny fianakaviany maty aloha satria mbola misy velona any izy reo. Etsaikinlan'izany anefa dia ireo tompotrano milaza fa tsaho ny filazana ny fisianangatra amin'ny tranony izy reo ary fiarovana ny tany tsy ho lasan'olona no nanaovana io trano io. Fianaratsoa distrikany Isandra ny andro ny raika amby Aogositra 2024 dia nisy ny fankalazana ny andiany fahavalo ambin'ny folo ny festival Lakima izay tarehiny Andriamatoa solombavam-bahoaka ny distrikany Isandra Raoto Lambozafy izay natao tao amin'ny komina Andoharany Maitso. Tonga nanome voninahitra izany lanonana izany ny filoha lefitry ny anterimeran-doha olona Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara izay misahana ny faritany atsimo sy Andriamatoa Kistiora voalohany ny anterimeram-pirenena solombavam-bahoaka Jean Bosco avy ao amin'ny distrikany Lalangina. Amin'ny maha-piahy ny vondrom-bahoaka am-paritra itsinjaram-pahefana ny anterimeran-doha olona moa dia nisy ny fionana tamin'ny ireo ben'ny tanàna rehetra ao anatin'ny distrikany Isandra sy ireo mpanolo-tsaina izay notondrany izy ireo ny hetahetany ho fampandrosoana ny komina misy azy ireo tsirairay avy. Izany moa ny zava-nisy tany an-toerana koa dia zareo kely aminareo. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia andeha ary sika ilazany zavatra hafa indray. Hiresadresaka ny mikasika gouvernemanta isika sy ny ireo mpikambana ao amin'ny raha ny fantatra moa dia vakansy ny gouvernemanta hatramin'ny voalohany volana septambra. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny Alarobia fa hisy ny vanim-potoana fialan-tsasatra ho an'ny gouvernemanta izay hanomboka ny raika amby roapolo Aogositra hatramin'ny voalohany volana septambra ho avy izao. Hifandimby ireo mpikambana gouvernemanta mandritra ny io fotoana io hiantohana ny fampandehana ny raharaha. Ny ministra miadidy ny fiarovana sy ny fitandronan'ny filaminana kosa dia
mijanona eto antoerana nohony izy ireo miantoka ny filaminana. Ampahafantarina moa izay zavatra izay satria anisan'ny tapaka nandritran'ny filan-kevitry ny ministra ny androny alarobia ny resaka vakansy ny gouvernemanta izay nanomboka ny 1 aogostra hatramin'ny 1 septambra ho avy izao. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika anino vanim-potoana fialan-tsasatra ho an'ny gouvernemanta iny dia ndeha arisika ilazany zavatra hafa indray re tompoko vavy sy tompoko lahy. Ny zavatra hafa izay ho resantsika moa dia zavanitranga tany Toamasina raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Kamindia Mahazo. Renim-pianakaviana iray naratra mafy no tafehin'ny Jolahy Misarintava tany Toamasina. Trangana tsy fandriam-pahalemana izay niseho tany Tamatavina Toamasina raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny Kami Mikael Ndiamahazo moa dia nisy nanafika tao an-trano alina tao Ambolimadinika 21/14 ny renim-pianakaviana iray izay fantatry ny maro amin'ny hoe Madame Francia na hoe Neny. Raha ny voalazan'ny loharanom-baovao mikasika anireto mpanafika ireto moa dia efa avy namaky ny trano misy ny fianakaviany mifanila-trano aminy ireto Jolahy ireto talohany nanafihan'izy ireo ilay renim-pianakaviana. Lasa tamin'izany ny vola, lasa ihany koa ny finday ary naratra mafy ihany koa ny renim-pianakaviana io izay mbola manaraka fitsabona amin'izao fotoana izao. Marina eto moa fa tany Toamasina no nisehoany ity tranga ity ilay renim-pianakaviana iray naratra mafy no tafehin'ny Jolahy Misarintava. Rehefa avy nilazalaza ny mikasika iny zavaniseho tany Toamasina iny moa isika dia ndeha arisika izarakely ity loharanom-baovao izay navoaka ny pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Dinosy Kispasy. Izy ity moa dia any Masiakandrongo Full Point no nisehoany ity tranga ity. Araka izay loharanom-baovao izay nolazaintsika teo moa dia tany Masiakandrongo Full Point nisy tovavy piala sasatra iray no lasany onjan-dranomasina ny andro omaly tokony tamin'ny 1:30 ora maraina. Fa isorana Andriamanitra Andriananahary fa avotry ny mpanjony sy ny zandary ity tovavy ity. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miarahaba azy tsy matofoa amanena noho n'izao zavatra izay nahazo ilay tovavy izao. Nilazalaza ny zavatra be dia be moa isika teo tato anatin'ity video ity ary efa betsabetsaka ihany koa ireo rehetra izay efa voalaza. Raha fitipitinina moa ireo rehetra izay nasiandresaka dia nilaza ny mikasika ny fianaran-tsoa any amin'ny distrikany Isandra moa isika tamin'ny iny andro ny 1 aogostra 2024 iny izay fankalazana ny andiany fahavalo ambin'ny folo ny festival Lakima izay notarihiny Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny distrikany Isandra. Nilaza ihany koa isika ny zavantranga tany Toamasina resaka trangana tsy fandriam-pahalemana. Nisy renim-pianakaviana iray naratra no tafihin'ny Jolahy Misarintava tany antoerana izay no tafihin'izy ireo tao an-tranony tao Ambolimadinika. Tato ihany koa isika ny resaka ny mikasika ny fanadinana CP 100, BPC 100 ary BAC 100 ny se Gabriel Majanga. Nilazalaza ihany koa isika ny fanehoan-kevitra izay nambarany namana Gilberto ny amin'ny trano izay malaza misy angatra izay nolazany fa hoe torana ny kameramanina. Tato ihany koa isika ny resadresaka ny mikasika ny vakansy ny gouvernemanta ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valamparana intsony. Ajanona antsika hatria koa ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitanay anao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavana ny resaka hametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.